nandeha nanafika tany Ambilomagôtra tamin'ny taona roa sy roa arivo ohatran'izay zany de hoe ndao anao processus na vérité le processus na vérité kosa amiko de tsy tokony hahafahana mametraka ndaonao transition bis fa mandeha foana amin'ny processus na vérité mandeha foana amin'ny processus na réconciliation na misy na tsy misy io fifidianana io zany hoe tsy manakana ary tsy tokony andona ilay datany 4 ny volana Jolay anaovana ny fifidianana zay processus vérité zay de ozy izy ka zao kosa ny ozy inona ozy ny tombontsoany zay mpitondra lany vaovao eo andeha mbola anatsikafona indray ny dossier ny taona roa sy roa arivo ny dossier ny taona 6 sy roa arivo ny dossier ny tamin'ny 96 tamin'ireny empêchement ny amiral Ratsiraka reny inona ny tombontsoany zay mpitondra eo za mpitondra zao ozy izy tsy za mpitondra raha za zao ozy mpitondra vaovao inona moa ozy ny andeha anatsikafona an'izany tsy intérêt de za mametraka eo ny tokony mampatanjaka ny opinion publique mampatanjaka tsika vahoaka malagasy mpanara-maso ny olana koa ny hatramin'izay Bintsona Efson tsika vahoaka malagasy miravoravo tanana ary tsy miraharaha loatra zay atao le mpitondra tsika de tsika ihany ny vory efa aveo mila ampianarina tsika vahoaka malagasy mila mena lesona za tsy zalalatina manome lesona fa mila mianatra lesona amin'ny tantara isika vahoaka malagasy hoe tsy azo ekena intsony zany ka izay mpitondra vaovao tonga eo de mila manao engagement par écrit rehefa manangana ilay haute cour de justice satria taditsika tsara fa le haute cour de justice cause d'empêchement antony mety ahafahana manao fampiatoana mpitondra anankiray rehefa tsy mitsangana ao anatin'ny herintaona fa rehefa manangana n'iny haute cour de justice iny mpitondra vaovao zay tonga eo de tokony manao engagement écrit fa tsy misy ny tsy maty manotaka na andeha izy atsona hoe mpitondra tao anatin'ny andro n'Andriamatoa Andry Rajoelina na izy ny mpitondra tao anatin'ny fitondrana Ravalomanana na mpitondra tao anatin'ny fitondrana Ratsiraka Zafy Albert na Ratsirahonana Norbert Lala de tokony ny dossier ohatran'ireny tsy misy prescription any hoe tsy dilan'ny fotoana zany fa na 20 taona na 40 taona na 50 taona de tokony azo atsikafona foana ary adito mpitondra vaovao ny tsara andreo olona reo mba tsisy ny tsy maty manota fa marina tokoa manko hoe vita ny fifidianana de itsotsotra fotsiny zay nangalatra bois de rose itsotsotra fotsiny zay nangalatra tsia hoy isika ary tsy ozy sika vahoaka malagasy ary aloha tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny vahoaka fa fantatro kosa ny marary an'le olona hoe nahoana ny harem-pirenena mpitehana mba zany ny adevitra iny anatin'ny fiarahamonina mba miaina sy miara-milona amin'ny vahoaka malagasy ihany ny tena mahafantatra zany de mametraka mihitsy hoe izay mpitondra eo tokony motif no empêchement ihany koa ary raha ilaina de ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny anteminiera-pirenena no mametraka n'izay volavolan-dalàna zay hoe andao atao ho takina ny fitsarana sy ny fanaovana le processus vérité osika hoe inona ny marina mikasika ny bois de rose inona ny marina mikasika ny volamena inona ny marina mikasika an'ireo afera inona moa harem-pirenetsika voahodina amin'izao fotoana izao reo na ny tamin'ny andro taloha ihany koa fa tsy hoe afaka mitsotsotra ny teo aloha fa nytitsika tenenina de hoe tsy tokony handona na ikitikitika na voatoitoina ny daty amin'ny 4 ny volana Jolay izay processus na réconciliation sy vérité tiatsika apetraka izay fa io mandeha mandava-taona ary tsy misy an'izany prescription zany tsisy hoe efa tsy azo atsikafonina tsony zany rehefa tonga eo mpitondra vaovao fa tsy maintsy ary adidin'ilay mpitondra vaovao manao an'izay takina ohatra ny takitsika an'le hoe haute cour de justice voarakitry ny lalam-panorenana ny resaka hoe ny resaka ianao te hoe tsy tokony voakitikitika zany le datin'ny fifidianana resahana nefa le fitoniana le ara-politika amin'ny ankapobeny mihitsiny izao situation iainan'izao ve nefa tena hoe ahafahana tokoa miroso amin'le fifidianana raha ny hevitrao za mahita Bintsona Efson fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao marina tokoa fa tena tinao tenana manko de tsy fisiny fandriam-pahalemana ny zava-misy any amin'ny faritra atsimo nosy ny braquage isan-karazany na ny fitaintainan'ny olona no tsy fisiny fandriam-pahalemana zany eto andrenivohitra any amin'ny faritany any za kosa te ametraka Bintsona Efson fa tsy tokony hiafina ambadiky le hoe zava-misy ara-politika amin'izao fotoana izao fotsiny mpitandro filaminana fa misy andraikitra mpitandro filaminana ao na milamina ny tany ara-politika ny teneniko na milamina ara-politika ny tany na misy savorovoro ara-politika tsy azonao lazaina mihitsy hoe noho ny savorovoro ara-politika de miravoravo tanana le mpitandro filaminana de velo korotana za mino Bintsona Efson fa azo atao no misoroka ny tsy fisiny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao io ary zay anisan'ny défaillance goavany ty mpitondra teteza mita ity satria tao anatiny ty fitondrana teteza mita ity
no misy resaka fahaveresana asa betsaka indrindra ary le fahaverezana asa betsaka io na tiatsika na tsy tiatsika ozy ny mpangalatra rehefa angalatra ary commissaire de police namana no tantaran'izay hoe zao ozy nataontrareo hoe ndao hiasa afaka miasa ve la androany alina zany hoe asa ny fandraisana an'le fanafiana mitapedina sy ny tariny aisa fitaovana amin'izany fitaovana zany ny aza ny basy ndao hiasa reo very asa ny tena manabotsina ny isan'ireo mpangalatra amin'izao fotoana izao ka ozytsika hoe ndao atao asiana fitoninana le situation ameo asa ry aloha re olo reo zay ny tenenako hoe any amin'ny repoblika faefatra adidin'ny mpitondra vaovao no manao politika mazava hoe inona no amoronana asa fa tsy azotsika lazaina kosa hoe ho foana ny insécurité rehetra zay tsika vao iroso amin'ny fifidianana etotsika satria tsy ho foana mihitsy ny insécurité raha tsy misy famoronana asa ary tsy ho foana mihitsy ny insécurité raha tsy manaiky aloha le mpitandro filaminana hoe tsy any amin'ny asa politika sy andraikitra politika no anakinana ny andraikitra izy ireo fa any amin'ny resaka insécurité misy resaka ny sensibilisation misy resaka fanairanao famoazanao mila foazana le mpitandro filaminatsika ka le mpitandro ny filaminana zao mitaky vola amin'ny resaka hoe anaovana amin'ny fifidianana sécurisation électorale marina mihitsy zany ary io no mabe adihevitra hoe fangaha kosa moa zany tsy andraikitry ny mpitandro filaminana za kosa dia mametraka hoe andraikitry ny mpitandro filaminana nge fiarovana ny olona sy ny fananany inona moa ny antony dia tena hoe misy vola manokana indray zany ny vola entiny mpitandro filaminana miasa mbinjoana efson dia efa voafaritra ao anaty lalàna amin'ny feny teti-bola taona 2024 tsika mahalala ary niken'ny mpitondra fanjakana zany hoe année électorale ty taona 2024 ty ka raha ohatra zany resaka sécurisation zany tokony efa voafaritra tao anatin'ny teti-bola na ny budget taona 2024 maninona ny mbola misy teti-bola manokana amboniny indray takina fa tokony hoe bon fanao fifidianantsika amin'ty taona 2024 ty mila vola roapolo tsika anaovana le sécurisation le zavatra be deabe namboarana le mpitandro filamina zao ny antony ilainay an'le vola tankana be le vola 7 milliards mahery angamba raha tsy diso ako dia ao anatin'izay tokony efa nomena rehefa anao teti-bola zany any amin'ny volana oktobra na volana novembre tamin'ny taondasa zao mambola volany teti-bola iny dia alaina daholo isaky ministera hoe inona ny besoin-nareo amin'ny taona 2024 tokony efa nomeny mpitandro filaminana tamin'izay ne zany hoe zao ny besoin-nay amin'ny taona 2024 fa tsy haiko hoe takiny any amin'ny senita ndraiky ngany senita manambola amin'izany tsy andraikitry ny communauté internationale zany fa andraikitry ny mpitondra fanjakana malagasy satria adidiny miaro ny vahoaka sy ny fananany ia ao anatin'ny pré-campagne sika amin'izao fotoana zao la tiana rakotondra zafy ny candidat raha teo miazakazaka tena ahitanao karazana candidat mihitsy inona ny famakina la tiana rakotondra zafy an'ireo hoe hiazakazana le ifirotsahana hofidiana ho filohan'ny pirenena tamin'ny ty ndray mitoraka ty indraindray gaga ihany ny tena mahagaga dia hoe misy olona tena marina mety hoe fantatr'olona angamba fa dia hoe tamitamiko hoe dia ilotsaka hofidiana satria misy miantso hoe mba ilatsaka hofidiana aleo ianao milatsaka hofidiana dia mazakazaka hoe latsao ty nga kilalonjazy nga kilalonjazy ty raha ty amiko kosa aloha mila manana traikefa vao mirotsaka eo amin'izany hoe filatsahako hofidiana ho sady amin'izay le izy filohampirenena fa tsy mba hoe élection de proximité fa manana envergure nationale manana eto amin'ny sehatra national zany ny zavatra hitako mbintsoana efson ary zavatra tsikarotro ao anatin'ty resaka fifidianana ity dia mampalahelo satria tsika zany matra ny débordé tokoa angamba sionita fa amiko andraikitry ny sionita manao rappel à l'ordre ozy tsika amin'ny teny vahiny fa manino ianao edikaraha zavatra vahana efa manao ohatra ny tena campagne électorale sahady ary ny tena mampalahelo dia mampiantso mihitsy hoe ohatra zao Andriamatoa Virapiara-Mamonjy dia efa nampiantso mihitsy tamin'ny araka tamin'ny Edgar Razafin-Drava tany amin'ny faritra atsimo hoe fidio Edgar Razafin-Drava dia gaga koa zao mahita amin'ny gazety vaingakaingaina teo zahay fikambanany anina dia manohana ny candidat ajo Andreny Anarivelo ary miantso ny olona rehetra hifidy azy efa ao anaty campagne anie zany tsika zany hoe tsy vitantsika ve zany mamaritra hoe mbola tsy campagne anie zao hoe mbola pré-campagne le hoe pré-campagne amiko manahirana fa raha ohatra ozy tsika hoe efa campagne zao dia foany fotsiny ary le hoe ray volanao anatin'ny code électoral le fa rehefa nametraka tsika hoe ray volana amin'ny fehim-potoana anaovana ny fampelezan-kevitra dia tokony ajaina io inona moa zany zao ny antony anaovan'ny Edgar Razafin-Drava ary ohatra tourné manerana ny faritany pré-campagne zany efa manao fampelezan-kevitra izy na tiatsika na tsy tiatsika dia avela ho ary anao an'izay daholo ny olona rehetrarehetra ary asory ary le hoe vanim-potoana ray volana anaovana campagne satria manjary lasa fiatsaram-bela tsy fotsiny fa mampalahelo mihitsy amin'izao fotoana izao hoe
le zava-misy tazan'le vahoaka malagasy ary zay no mahatonga le vahoaka malagasy mahatonga ny